ady amin'ny covid-19 manao toy vakanareo manatona vaccinodrome. Fitakina nosy manodidina any Madagasikara na mampiakatra andrara na mifampirara hoy Clément Jona. Vatsom-pianarana tsy voaloha nanao fitakina ihany koa ny mpianatra any Fianaratsoa. Tompoklasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsy diako ny tokantranao amin'ity arivariva ny Alarobia faha 12 ny volana Jona taona 2024 ity. Tonga soa indray anao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fahasalamana avy hatrany ary noentsika misantatra ny fiarana amin'ity arivariva ity. Saika ny andro ny ora farany avokoa ny rehetra vao resy lahatra anao ny vaksiny fanefitry ny valan'aretina covid-19. Ny larana androany tontolo ireo ivitoerana fanaovam-baksiny toy ny tetsy Andraharo, ny tetsy Antanimena, tetsy amin'ny Ashira Ampefilo. Izay vao tena resy lahatra ny rehetra fa ny vaksiny ereriany no vahaolana ahafahana miaro tena amin'ity valan'aretina covid-19 ity. Teo ihany koa ny fanentanana samihafa nataon'ireo olona efa navita ny anjarany tamin'ity vaksiny fanefitry ny covid-19 ity. Ary ny fanedadiana nataony Ando Miaratiana teo amin'ny saritry ny latsariny Mateo Prince. Iray andro mialohan'ny farana ny fanaovam-baksiny miady amin'ny valan'aretina covid-19 eto Madagasikara. Nanao toy vakana ireo olom-pirenena feno taona manantona ireo ivitoerana fanaovana vaksiny toy ny teny Andraharo, Antanimena, Ashira Ampefilo ary tetsy amin'ny Amady Afaravohitra androany maraina mandrapariva ny andro. Raha ny andro ny ora farany avokoa vao nazakazaka andrehetra ho fiarovan-tena sy ny hafa ireo ny tena antony nanaovana ny vaksiny ho ireo olom-pirenena. Misy amin'izy ireo mihitsy aza no taizana aretina saingy tsy nasakana zany ho fitsinjovana ny aina. Iarovako amin'ilay fahasalamana mba tsy hampisy olana zany rehefa tratralizy amin'ny hoe satria tafiditra le aretina zany eo amin'le fitsapona anazy. Moramora tsapona kokoa anao zany raha vita vaksiny. Ny antony naovako vaksiny zany dia misy sangana aretina tamin'ny fiainako zany teo nandritra ny 2 volana tapany tsy grave zany fa tena efa narary tamin'io aretina io ary nanapa-kevitra amin'izao fotoana izao hiaro tena amin'izay satria atahorako hamindra amin'ny olona zany raha ohatra tsy vita vaksiny tamin'izany fa mahafinaritra anazy zany hoe mba vita vaksiny zany dia mamilamy ny saiko mba tsy koritana ny saiko ihany koa zany satria mijery ny olona zay vita vaksiny dia ohatra mitaitaina ihany koa nefa amin'izao fotoana izany tonga tratrehan'ny dokotera zany dia hanao vaksiny amin'izao ary tena azoto mihitsy ary tena avitrika mihitsy ary efa miala eto tonga dia hiazakazaka be mihitsy vita amin'ny vaksiny. Efa ela ny diabetika fa izaho koa moa fanafodina diabetika dia zay zany izy ka no izay mamparifa zay zany dia niazakazaka mihitsy androany hanao vaksiny eto amin'ny Ashira. Tsy misy vahaolana mahomby indrindra raha tsy ny vaksiny ihany mety miady amin'ity valan'aretina ity nanamafy izany ny mpitsabo tsy misy tokony atahorana araka izany. Mety misy anefa ireo tranga hafahafa mety hipoitra eo amin'ny vatan'olona iray vita vaksiny toy ny fiakarany hafanana, ny tazo, aretin'an-doha. Mety hitatra any amin'ny fahaseporana zany saingy mila manantona mpitsabo hatrany rehefa misy ny tranga mety mampatahotra. Toy ny vaksiny rehetra ihany vaksinitsika sady amin'izay ilay izy mbola tsy fantatritsika hoe mbola tsy nisy zany teto amintsika na ny tany ivelany ary satria mbola vao vaksiny voalohany andiany voalohany daholo na ny tany ivelany ny teto dia mety hanavinavy mety efa iantsika amin'ny haino aman-jery manavinavy toy ny manao vaksiny zazakely eo amin'ny fereny ihany mety ararirary an-doha mety ohatra hoe ararirary kibo dia mety raha ohatra ka tsy mahazaka ilay olona dia somary anao alergia kely fa ny tena riska moa zany dia mety ilay misy ilay mitarika hatrany amin'ny fahaseporana iny izay mbola tsy dia nahita aloha tsika hatreto dia efa nazavaina ihany zany hoe raha sanatrika mitranga ireo ka manana dokotera ianao dia manantona ny dokoteranao raha ohatra ka tsy manana dia manantona tom-pahasalamana rehetra na mety na privé io na fanjakana afaka mandray an-tanana fa rehefa tena hoe sepitra ianao na hoe tena tranga tena hoe tsy tonga eo amin'ilay tsy fahafana manao zavatra dia manantona avy hatrany any Ashira satria zareo no mandray an-tanana ny tranga hitatra amin'ny vaksiny. Zava-dehibe ny fanaovana toy ny anakandriamaso ny fahasalamana indrindra amin'izao vanim-potoana mampiparitaka ny valan'aretina izao.
vaolana mahomby indrindra ny fanaovana vaksiny noho izy mampitombo ny hery fiarovana ary tsy tarika ny amin'ny tranga mampiseho fahasarotana raha misy ny tranga tsy azo isalasalana raka izany fa tena ilaina ny fanaovana vaksiny raha ohatra ka sanatry lizy tiana tsy hoe rehefa atao vaksiny ianao dia hoe tsy ho tratran'le aretina zay aloha mila amarina sy tenena tsara zay fa raha sanatry tonga ny aretina zany satria ny aretina mbola tsy mijanona teto mbola misy foana dia mba maivamaivana izy zany mba tsy ho tonga any amin'le hoe cas grave ianao na le hoe cas modéré zany hoe rehefa vita vaksiny zany ianao dia efa mba milamindamina ny saina fa tsy midika akory zany hoe hoajanona ny geste barrière rehetrarehetra sy ny hetsika atao rehetrarehetra hiarovana amin'ny vaksiny mba afaka miasa amin'ny kalalana zany atreto ny lehilahy sy ny tanora no tena betsaka manao vaksiny tamin'ireo olona 9 navidy izany tetsy amin'ny vaksiny odron malakamina torak'izay ihany koa ny teny faravohitra tamin'ireo olona 2 navidy izany mbola manana hatramin'ny rampitso arivany rehetra hanaovana vaksiny tsara ny manamarika 4 ny fatrany Covishield voarain'i Madagasikara no nampiasaina mandraka ankehitriny izany hoe 5 alina sy ray hetsy fatra raha ny taremarika azo farany avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly ny tena ina raha tsy miraika manapitra ireo fatrana vaksiny malagasy dia mety hiena ny izana vaksiny manaraka na koa firenena hafa no mety sitraka izany antony izay no mahazava-dehibe ny tsy maintsy andaniana ny vaksinina farany tsy aivina fatrana vaksiny 5 alina sy 2 hetsy no azon'ny firenena malagasy tamin'ity andiany voalohany ity afaka valo hatramin'ny 12 herinandro kosa ny andiany faharoa tsy aivina hatrany fa maimaim-pona ny fanaovana vaksiny iverenantsika eo rehefa avy eo ny mikasika izay vaovao ny vaksiny izay fa hoetiko any fianarantsokosa ianao atao anatin'ity vaovao manaraka ity taorian'ny fitokonana nataon'ireo mpianatry ny université any Mandaitoliara dia nitrotra ihany koa andro maraina ireo mpianatra ao anatin'ny université ny Fianarantsoa fa tsy mpianarana 5 volana sy fanavozana ireo kojakoja ilaina eny anivon'ny université Atramo no antony ity fitokonana androany ity efa namoaka fanambarana mikasika ny fitadiavam-baolana ho azy ireo ny ministera voakasika omaly saingy tsy nafapo ireto mpianatra ireto izany raikitra indrairaka izany ny fandorana kodiarana sy ny fanakanan-dalana nataon'ireo mpianatra tao Fianarantsoa androany maraina mitantatra amintsika izay vaovao izay Pag Sandriananja MBS Fianarantsoa raha tsika nahalala ny vaovao teo anivon'ny université ny Fianarantsoa hatramin'izay fa nisy ny fitakiana izay nataon'ireo mpandraharahany université na ny PAT ny Fianarantsoa dia ankehitriny kosa nivoaka tamin'ny fahanginana ireo andiana mpianatra eo anivon'ny université nandrainjato Fianarantsoa nahitana ny solitenan'ireo départementa folo izay mitaky ny voahany vatsim-pianaran'izy ireo bourse 5 mois. Bourse 5 mois de miaraka amin'ny bourse 1 mois plus équipement c'est boursinage tamni premier mois tam voalohany. Wifi na eto ko tsy mandeha. Examen atao en ligne recherche tsy mandeha dikan'izay tsy maintsy misy vola miala dikan'izay ilana malaky farany zay ngano bourse io 5 mois de 6 mois miaraka amin'ny retardateur boursinage zany le bourse jiaby zany ilanay marina ny zavatra izay iainan'ny mpianatra indrindra moa amin'ny fiatrehana ny tito-ampianarana eny anivony Anjerimanontolo ity ny fahasairanany ray aman-dreny vokatry ny afitsiky ny Covid-19 manginy fotsiny eo ihany koa ny fitavozavozana ataon'ny fanjakana indrindra fa eo amin'ny lafiny fanomezana an'izany vatsim-pianarana izany hatramin'izay dia miandry takiana foana ny fanjakana vao mba mandray andraikitra hoy ireto farany ankehitriny kosa tsy andrely izy ireo fa zao dia ilaina ny fandraisana raikitry ny tsirairay amin'ny famoahana an'izany vatsim-pianarana izany zao zay sy fa mahazasanjosy resaky lera io tena an'izao ty ilanay calendrier mila miboaka avant midi prioritaire zay atao zay tena manao ny andraikiny ary manao zay ho afany tokoa ve ny fanjakana amin'ny fikarakarana an'reto zanaka malagasy reto sy vo izao mantsy fefa reombienombeny hatramin'izay ny fitakiana maro isan-karazana izay hita eny anivon'ny tontolo ny fampianarana fa tena mahafantatra sy mahita ny zavatra iainan'ny vahoaka tokoa ve ny mpitondra eto amintsika fa fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto
eo amin'izay vaovao izay hatrany araka ny vaovao ray dia olona iray namony ainy ary trano iray no may nandritra ny fitokonana nataon'ireo mpianatry ny oniversité ny Toliara tamin'ity androany ity. Nianahery vaika ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitandro filaminana tamin'ity androany ity izay nanomboka tamin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 1:00 mbola tsy voafatra mazava kosa raha mpianatra na tsy io namony ainy io. Tezitra nalona izany ireo mpanao fihetsiketsehana ka nandoro tranona mpampianatra iray teny Ankilaila tany Manday. Mikasika ny olana ny vantsom-pianarana 5 volana tsy voaloha sy ny fankatoavana ny diplôma master 2 hatrany moa no antony ity fitokonana ity. Andrasana moa ny toy ny vaovao avy any Manday. Vaovao avy eto Antananarivo renivohitra kosa indray mitoy ny fitakina tsy manaiky ny fanesorana sy fanendrena ny sefokotany vaovao ireo mponina eny Ampefilo Ambodirano. Manome 27 ny tompon'andraikitra maefa izy ireo mafaranzaingana ity olana ity izay ampisy fiatraikany goavana amin'ny fampandrosoana eny antoerana hoiatrany ireo mponina. Itoy ary amafy atrany izany raha tsy misy ny vahaolana raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Iando miaratina Mateo Prince. Tsy emitra amin'ny fitakiana ireo mponina ety Ampefilo Ambodirano raha tsy miala amin'ny toerana sefokotany vaovao izay napetraka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Manohitra tanteraka izany izy ireo raha ny fanazavana. Tsy azo akenjany hoy ireo mponina noho tsy fananana ity sefokotany vaovao vao napetraka ity ireo fepetra mahatompona andraikitra mpitantana azy. Satria olona vao hitantandrarary olona tsy manana atao hoe moyen hitondra zany fokotany zany dia apetraka fotsiny ary ireo olondreo zany efa karazany efa izy nitondra teo taloha dibiasan'ny fianakaviany karazany hoe karazana lova tsy mifindra zany nanaovany an'le fitantanana an'le raha-pokotany dia izay zany tena tsy eken'ny fokon'olona misy ny any be sy maro zany misafidy sy mafantatra ny olona tokony hitondra sy ny olona tokony tsy hitondra azy. Dia izay zany no anoeranay izao ataon'ny zareo eny amin'ny préfet sy ny natao solotena zareo teo aloha zany izay mpitondra teo aloha zany dia tsy eken'ny fokon'olona misy zany satria efa hita zany fandrosoana teo amin'ny fokotany dia manateny izay fa tsy baiky midina fotsiny natao fa tokony hiteny rano ity zany ny etaeta mivoaka ity zany no entina any ambony fa tsy tonga dia any ambony manao didijadona fotsiny tsy maintsy ity napetraka eo. Tsy misy fampandrosoana iverina indray ny fampotehana sy ny fisaraham-bazana eto anivon'ny fokotany raha mbola io sefokotany io no mitantana. Mitaky araka izany izy ireo ny amerenana ny sefokotany teo aloha amita ny feptom-piasany ary amela malalaka ireo mponina hifidy izay mety aminy heverina fa hitondra fampandrosoana ho arin'izay. Kaoaka aloha zany fomba le président anay teo ihany nitondra anay fa zay tsy manaiky an'le président Maholo eo zany amin'izao manao didijadona be zany izy fa président teo ihany zany ilaina hiverina. Lasaina fa avenay zay hoe nikaramena dimery fa zay tsy nikaramena izany fa zay fotsiny no mitolona dia zay safidinay dia zay ihany manana ny hevitra anay. Aleoko aloha le sefokotany teo aloha anao ny asany izy ka aloha le président teo aloha fa tsy soloina atao kopisoroka fotsiny anoloana anazy dia vahoaka zany mahafantatra hoe raha ohatra tsy mivan'izay hevitra izay zany zareo any ambony dia aleoko aloha esorina izy dia olo-kafa napetraka eo ka aloha na asina fifidianana zany dia zay safidim-bahoaka marina zay lahy marina eo dia ekeny rehetra zany fa raha didijadona fotsiny tokony natao eto amin'ity fokotany ity dia tsy eken'ny fokon'olona zay zavatra zay. Manome 27 ny tompon'andraikitra maefa araka izany izy ireo hijery fotony ka mafaranjaingina ity olana ity tsy janona ary hiamafatrany izany raha tsy misy ny vahaolana ho hiatrany ny fanamarana nataon'izy ireo androany. Vaovao avy any Ambatondrazaka kosa indray miroro tanteraka amin'izao fotoana izao ny mponina ao amin'ny zanabohitra Tanambao Fokotany Ambohimasina commune Ambatondrazaka ambanivohitra sesirama tsy ny fanafianjola any an-toerana ka miatso vonjy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ireo mponina ireo. Niry Andray Anarivony MPS Ambatondrazaka. Miroro tanteraka ny mponina ao anatin'ny zanabohitra Tanambao Fokotany Ambohimasina noho ny asa ratsy ny jiola
tao anatin'ny herinandro zay de fa indimy no nisiny ny fanafihana ary hatreto de mbola tsy misy sarona tamin'izany ireo mpanao ratsy. Miraviravin-tanana tanteraka noho izany ny vahoaka ka manao antsoavo amin'ny tompony andraikitra. Ka miororo tompoko zay miororo ary zareo tena miteny mihitsy ny hoe na mafitaky ninona ny edim-baravaranareo na mafitaky ninona fa rehefa voatondronareo hoe toronareo niany de tsy maintsy voavonay foana io fa zay manana deba maniraka anay hoe atsindray androany atsindray ka mangataka tompoko mba isiny le gendarme mihitsy zany hoe na polisy miampina mihitsy manomboka amin'ny 150 alina tena mitsikilina tanambao avaratra aloha zany tena nasibatra amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny 150 ziska amin'ny ray maraina tompoko de tsy mandry ny tany fa isakala tanatin'ny herinandro tompoko de fanafina dimy niara taty ato tanambao eto ka mangataka tompoko loha zay fa tena miorooro zay tompoko miorooro tena miorooro zay tompoko aty tanambao avaratra miorooro tompoko mangataka amin'ny repitona fanjakana mba hitsikilo akaikenay amin'ny 150 alina ziska amin'ny ray maraina tompoko ny fanafina isanandro ka mangataka tompoko milela-paladia amina repitondra fanjakana. Vaovao tsy fandriampahalemana izay trany raim-pianakaviana iray namony ainy tao kadinondro sakay ny farany herinandro lasa teo noho ny vono sy fanafihana nataon'ireo jiolahy. Lasan'ireo farany tamin'izany moa ny vola mitetina 8 tapitrisa ariary. Mitatitra amintsika izay vaovao izay tantely razana maefa sinjara rakoto Inias MBS Tsiromandidy. Ny trangana vonon'olona indray tao ankadinondro sakay ny farany herinandro teo. Raim-pianakaviana iray vao eritsery no niaran'izany raha montsy fodiana rehefa avy ny varotra niaraka tamin'ny vadiny izay bevoka efa miandry ary ny zananylahy kely 12 taona. Raha iny eo ampamoana ny vavahady hiditra eo amin'ny trano fonenana iny izy ireo no nisy rolana nantona ka ny iray nanosika andramatoavadiny tsy rara amin'ny tany ary ny iray kosa nidaroka ny vadiny tamin'ny vato be ka nahafaty ity farany teo no eo. Teo amin'ny tany fitolatsaka teo dia efa mova vady eo an-trano no misy rolantranga zay vao hitanay dia narahatra izy manao nareo izy izany no tonga ny tosa dia mitsoloky tena fotsoloky tsara izy dia niantalinay dia ohatrany manao koratra satria mitodika tany aminazy dia aveo zany nivena tonona natrika ilay vavahady dia ka izany natrika ohatr'izao iny za tonga dia narinjana tosiny dia natosina ny makary lasa ohatrany hoe mboalay vady aman-janako zany dia mandra-parenako teo ilay vadiko efa kapokabe no hitako sisa teo hoe moa dia miandro vonjeo zay miarina za mavesatra tsy afaka hoe inona nataoko ilay vadiko hoe tsy andany no tamin'ny kapokabe eo. Raka ny fitantarany ity vadiny maty ity dia efa indroa no saika nisy nanafika izy ireo talohan'izao ka nahatonga azy ireo nivimbina niaraka tamin'ny teny an-tanany foana ny 8 tapitrisa ariary izay hany mba tahiry nokasaina hividianana vokatra nefa dia izao lasa n'ireo jiolahy tsy mataotody izao. Zafikelynay teo ny ihany dia efa miteny hoe fantatro ilay olona ozy izy. Ny zazakely iny no miteny an'izy hoe hitako fantatro ilay olona folona mpampiditra sipidy amin'ny dadanay dia teo ihany dia efa miantsona kany amin'ny gendarme dia miantso amin'ny président fokontany dia natsoina tany ilay olona dia efa ao amin'ny gendarme ohatra amin'izao dia tena zavatra mampalahelo izy efa misy akta melo tamin'io zany mampalahelo amin'izy zany hatramin'izao ohatra mienony fotsiny na le mpitandro ny filaminana na le mpitondra eto amin'ny tanàna satria talohan'io koa efa nisy fianakaviana ningamera nataken'ny olona tao morony sakay tao tsy maty le olona tsy naratra izy mivolany miverina tofirina nrefa nity dia nahafaty olona kitsy rano paby amasy tena sur place tao sy mbola misy fandraisana fepetra na ny eto amin'ny tanàna na ny any amin'ny mpitandro ny filaminana dia zay zany dia hiteny mihitsiny hoe tena goragora zany le fandriam-pahalemana eto amin'ny tanàna dia ohatra mitavozavoza koa le mpitondra eto tsy hoe tsy mandray andraikitra von'olona ngely izy criminel dia malahelo dia mba te hiteny izany any amin'ny fitondrana maefa ambony any hoe tena mba jereo akaiky io raha io fa tena von'olona criminel nrefa dia hatramin'izao mbola tsisy ninina.
efa tratra ny iray tamin'ireo jiolahy raha mbola eo am-pikaroana ny faharoa kosa ankehitriny. Mandry tsy lavoloha tanteraka ny vahoakan'ny faty bongolava satria tsy an-tsaha tsy an-tanàna saika isan'andro dia isehoana trangana tsy fandriampahalemana miaro von'olona toy izao. Tantely Razana Mahefa, Anjara Rakotoniasy, MBS Tsirony Manjidy. Ny vaovao ny toe-karena kosa indray misy ny fenitra iraisam-pirenena tokony arahana raha lafy ny ara-toe-karena sy ny karaha-mampiasa tsirairay no asian-dresaka raha ny fanazavana nentin'ny mpahay toe-karena iray nandritra ny resadresaka nataony tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Tsy anjara ny fanjakana raha teo ny mametra sy mametraka izany fa ny orinasa nanoso vahaolana ihany koa moa izy ahafahany malagasy miala anatin'ny fantrana sy ampitombo ny kitapom-bola mpanjakana malagasy. Nambitso velositraka tahirinena. Tsy manaraka ny fenitra ara-toe-karena ny famerana ny hoe karama farany ambany eto amintsika. Karama mendrika ny tokony omena mampiasa tsirairay ka ny orinasa no manapaka izany arakaraka ny vola mihodina sy miditra ao aminy. 7 ariary isaky ny mpiasa izay ny tokony ho karama tena mahavelona eto Madagasikara indrindra eto an-drenivohitra raha toa ka hoe amin'ny alalan'ny fisondrotry ny vidim-piainana no iangana. Fa izy tsy maintsy jerevana koa le hoe ny orinasa hoe afaka mamokatra misy mividy ny entany sy ny rehetrarehetra dia arakarak'izay ny amezana ny tampo-karama amin'ny mpiasa izay ohatran'ny atao hoe sanatiavina koa tsy atao hoe fitaovana fa hoe zavatra entina miasa zany ohatra hoe facteur entina mamokatra koa zany ny main d'œuvre dia samy tokony azo mendrika azy daholo. Samy mahatsapa fa miaina anaty fahasahiranana lalina avokoa ny vahoaka jivakivolo. Sarotra ny miaina amin'ilay hoe karama 7 ariary farany ambany. Atao hoe ny emparement zany tsy possible, tsy mahavelo zany fa fois 3 na fois 4 ans zany tokony izy na fois 5 heures raha amin'izao vidim-piainana izao. Tsy ampy tokony hoe solitra le karamany satria vidim-piainana koa fa sarotra. Tena tsy ampy mihitsy aloha le izy ohatranay sao miasa ao amin'ny zone tena hitako mihitsy izy tena tsy ampy tsisy herinandro dia lany satria miakatra be zany le vidim-piainana ny vidin'entana miakatra andro aman'alina tsisy fifihezana le izy fa samy manao an'izay tiany ataony daholo ny olona tokony jerena ny sosialim-bahoaka aloha vahoana moa dia anjara ny fanjakana no dia miaro zany. Ny fanjifana ny vokatra eto toerana sy ny fampitomboana ny vokatra no isan'ny ampiabo ny lafiny toe-karena raha ho an'ny Madagasikara manokana. Mbola mijanona olana ny tsy faharesen'ny malagasy lahatra manjifa ny vidy eto an-toerana na ny resaka sakafo izany na ny resaka fitafiana sy izay rehetra mikasika ny varotra. Falifaly fotsiny manao importé manao an'izao nefany reny rehetrarehetra iny ny mpiasa ny ivelany any no mahazo tombotsoany reny fa tsy very azy tsika. Zay zany tena zavatra manahirana nefa tsika hoe zay ny tian'le mpanjifa na io vary hoanitsika io ara dia ohatran'izay hoe raha ohatra ka manafatra vary any an-dafitsika dia ny mpamboly Thaïlande sy Pakistan iny no mahazo tombotsoa fa raha ohatrohatra hoe ny volantsika eto zany mba atotona any amin'ny fanampiana ny mpamokatra eto an-toerana dia mba miakatra ny vokatra dia mba mahazo tombotsoa koa ny olona eto dia mahazo vola daholo le mpamokatra. Zay zany tokony jerevana fa tsy falifaly amin'ilay manafatra entana. Raha tsy ahivina hatramin'ny taona 2024 dia efa nisy ny lamina napetraka fa tsy tokony hanafatra fitafiana efa niasa na fiara efa nampiasainy intsony ny firenena rehetra mikambana ao anatin'ny SADC raha ny fanazavana. Ny vaovao tapatapany kosa indray nanome ultimatum 27 ora ny fanjakana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo sindika ny mpandrarany ny mpiasa ny fahasalamana. Takin'izy ireo moa no tokony isiany fitovinjo eo amin'ny samy mpiasa ny fahasalamana. Tsy tokony ho isy ny fanavakavahana ho izy ireo rehefa misy ny tombotsoa omeny ny mpitondra fanjakana malagasy indrindra anatin'izao ady amin'ny valanaretina Covid-19 izao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 maneran-tany sy ny fepetra raisin'ireo firenena manoloana izany no entiny Njavandriamahefa sy Andry Rakotomalala atao anatin'ity vaovao iraisam-pirenena ity. Mbola États-Unis amin'izao no mitana ny laharana voalohany sy mikasika ny trangana Covid-19 maneran-tany. Efa maherin'ny 3 hetsy ireo namony entana ny toerana raha ny tatitra navoaka ny Université John Hopkins.
Nahitana fianany kosa anisan'ireo namonainy tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Manodidina ny 300 isan'andro izany isy raha toka 3 isan'andro tamin'ny fiandohan'ny volana febroary lasa teo. Misy fiandraisany amin'ny fanaovam-baksiny no nahazahoana izany vokatra izany hoy ny tompon'andraikitra ny toerana. Natsesa manila ny Amerikanina raha teo dia efa vita vaksiny fa nefitra mivalana aretina avokoa saingy mbola misy ihany ireo tsy resy lahatra amin'izany. Any Frantsa kosa namoaka fanambarana androany Premier Ministre Jean Castex fa manomboka raha-pitso dia tsy antery intsony ny fanaovana arovava ankoatra ny toe-javatra sasany. Foana ihany koa ny couvre-feu manomboka ny alahady ho avy izao raha ny fanambarana hatrany. Gazakazaka raha teo ny fanaovam-baksiny any toerana ka nahitana fiainana ihany koa ny tranga vaovao. Tanjon'ny Frantsay ny anomana vaksiny ireo mponina rehetra ao aminy hatramin'ny volana Aogositra ho avy izao. Mbola sahirana kosa ny fanjakana ao Moscou amin'ny fandresendahitra ireo mponina hanao vaksiny. Mbola manjakazaka tanteraka araka izany ny Covid-19 any toerana. Ahitana tranga vaovao miisa 9 ao anatin'ny 420 ora. Manany amin'ny asa fivelomany kosa ireo mpanakanto sy artista ao Angleterre noho ny fanemoran'ny fanjakana indray ny fanalefahana ny fepetra ara-pahasalamana any toerana noho ny fiparitaha ny valanaretina indray. Ny vaovao politika kosa indray tonga marobe nanao vaksiny teny amin'ny toeram-panaovana vaksiny teny Andraro. Ireo vehivavy ao anatin'ny antoko tim tamin'ity androany ity. Samy nanana ny antony nandritsika azy anatanteraka izany tsirairay rehefa nao dedininy mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Antony goavana izay noraisin'izy ireo ny nanaovan'ny Flomar Karavalmanana izany vaksiny izany izay noraisiny ho filamatra lehibe ho azy ireo. Mitatra amintsika izay vaovao izay nambitso versitra teo amin'ny sasy ndratsariny tahiriny aina raha narinirina. Ireo vehivavy tim na avilavitra na ireo mony eto an-drenivohitra samy tonga ny lahatra anao vaksiny avokoa androany. Ho an'ny tipikambana iray ity izao dia avy any Akazondanda izy mitonga eto Andraharo anao vaksiny noho ny fitsinjovany ny fahasalamany sy ny ankonany ary ny mpiarabelona aminy raha ny fanazavany. Eo ny fitiavan-tanindrazana satria ny reny dia ao anatin'izany reny zany ny tanindrazana ka ny reny rehetra zany dia tokony hafantatra ary tokony hatsapa koa fa ilain'ny ankohonana ilain'ny firenena ny fanaovana vaksiny satria fanefitra io nisy ny tsao be da be ary tena nisy napatahotra kanefany rehefa ny zoina le izy dia resy lahatra ihany ny tena satria zany nanapakaitapo voan'ny Covid fa resy lahatra satria hitako fa tena nijaly izy ary tena misaotra ny tompo aloha fa tsy maty izy ka natonga na tena nanao koa dia nanetana mafy ary tena tao anatin'izany aina sy ny sainy Flora Valmanana zany amin'ny mahavehivavy tiako Madagasikara dia nijoro amin'izany hoe ray aman-dreny toteny ny zanaka makato ray aman-dreny. Tomombana tsara ary tsy manana iay ireo efa navita na namafy ihany koa fa tsy marina velively ny tsao miely fa mahafata ny fanaovana izany vaksiny izany. Androany zany mba fantatry hoe manana fotoana zahay dia androany no fotoana ny safidinay hanaovana vaksiny. Zako resy lahatra satria ferovako ny vatako le izy fa za tsy nakavavan'olona. Tsy nakavavan'olona tsy ninoko sy resaka nandeha tany fa zay sitrapoko dia resy lahatra dia nanao vaksiny. Manentana anareo mpiray tanindrazana namana tapaka sy namana rehetra tongava manao vaksiny fa tsisy atahorana mihitsy ilay fanaovana vaksiny fa fiarovana ho an'ny tena. Amin'ny ankapobeny misy ny fanentanana ka nahatonga azy ireo voromaro toy izao androany tonga ny sitraka ny vaksiny. Vehivavy tiako Madagasikara zany somary taratara kely zany vao tonga satria izao ny antony ohatrany hoe somary nalaindaina zany amin'le zava-nisy teo aloha fa rehefa tonga président Ravalomanana nanao vaksiny dia naharisika be daholo zareo dia sao tonga izao tsy mifanerena eo amin'ny 20 teo ny soratra anarana misy ny efa navita rehetra zany mbola milahatra zany izao dia zay no nanosika zany hoe nataratara aloha misy zay tsisy mihitsy dia mbola manentana foana vaksiny tompoko dia fiarovanao ny tenanao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao. Efa mifoha amin'ny torimasondrato eo ny vehivavy tim ka hanomboka hiroso amin'ny hetsika isan-karazany amin'izay izay efa natombony tamin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana ireo gadra politika 12 Manada voasambotra tetsy Analakely raha ny fanazavana.
eo amin'izay vavaon'ny vaksiny izay hatrany manakaiky ny vahoaka ny ivitoerana fanaovana vaksiny amporisihana sy anentanana hatrany rehetra anatanteraka izany ho fiarovatena manoloana ny fiparitany valanaretina covid-19 eto Madagasikara. Mbola manana hatramin'ny rampitso ny rehetra anaovana izany eny anivon'ireo ivitoerana sy vaksinodrome 10 eto Antananarivo renivohitra raha eny amin'ny CSP2 kosa ho an'ny faritra manodidina. Mitatitra amintsika izay vaovao tsara fantatra izay iando miaratiana teo amin'ny sary sindrantsariny Mateo Prince. Vahaolana mahomby indrindra iadina sy afaka iarovany tena manoloana ny fiparitany valanaretina covid-19 ny vaksiny. Mbola manana hatramin'ny rampitso araka izany ny rehetra anatanteraka izany eny anivon'ireo ivitoerana voatokana sy ny vaksinodrome. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra misy 10 ireo toerana fanaovam-vaksiny. Ny etsy amin'ny vaksinodrome HRMP Flou, Enceinte Nations Unies Andraharo, Centre médico-social eny amin'ny Anjerimanontolo Ankatso, Cercle des cheminots Malakam Antanimena, Amadia Faravohitra, dispensaire militaire Ampahibe, CSS Tsaralalana, Centre Hosti, Senso, Aretsy 67 hectares. Eny anivon'ireo CSP2 kosa ho an'ny faritra manodidina toy ny Antananarivo Avaradrano, Atsindrano, Ambohidratrimo sy ny maro hafa. Misokatra ho an'ny olom-pirenena rehetra feno 12 taona ny fanaovana vaksiny. Misy ny fizaham-pahasalamana atao mialoha ny rehetra ary maimaim-paony izany. Tsy misy ny fisoratana anarana mialoha fa raisina avokoa izay rehetra tonga eny anivon'ny ivitoerana. Mila mitondra karapanondrom-pirenena kosa ny rehetra mandritra izany. Faraka nambara tamintsika teo dia rampitso no ifarana ny fanaovam-vaksiny iadina amin'ny tsimikaretina coronavirus ho antsika eto Madagasikara. Raha ho any eny amin'ny centre arasora manokana dia azo lazaina fa tratra ny tanjona amin'ny fanaovana izany raha fanazavan'ny ben'ny tanàna nataony tamin'ny Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. 20 mahery isan'andro ny olom-pirenena izay tonga manao vaksiny fanefitry ny covid-19 ao amin'ny commune Alasora. Tanjona hoy ny ben'ny tanàna ny mba hisitrany vahoaka malagasy izany manoloana ny fiparitany ity valanaretina ity eto amintsika. Nambarany ity ben'ny tanàna ity hatrany fa saika tsy maharaka indray ny vaksiny tonga eny amin'izy ireo tahaka ny nseho androany. Eo amin'ny 20 hatramin'ny 100 isan'andro zany no tonga manao vaksiny eto amin'ity toerana ity. Dia manainga antsika rehetra ho avy ety amin'ny commune Lasora anatanteraka izany vaksiny izany, tsy antery le izy fa ho an'izay rehetra tapa-kevitra fa hoe tokony hanao an'izany vaksiny izany satria iorery ihany sisa no hany. Azo antoka ho fanefitry ny coronavirus dia manasa antsika hanao vaksiny ety amin'ny commune Lasora zany dia mandray manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny zay avy tany eo zany. Izahay moa zany eto miara-miasa amin'ny médecin chef dia manafatra foana aloha zany rehefa lany ny stock dia manafatra tahaka ny androany zao efa nanafatra zahay any amin'ny ministera satria tsy ho ampy izay vaksiny izay efa tonga eto amin'ity centre de vaccination CSP2 Alasora ity. Samy manana ny antony na tonga azy anao io vaksiny io moa ireo zay sendranay raha nanontaniana momba izany. Bitsaka ny teo akaikinay zany ny lasy tamin'ny mbola tsisy ny vaksiny na ny havana akaika na ny namana akaika dia nefa rehefa natao ny vaksiny dia fa hita zao fa tena miaina be dia be mihitsy ny voan'ilay corona. Dia izay misy mora teo ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana ny akolako mahafantatra tsara hoe vaksiny ihany fanefitry ty aretiny ity dia izay no tonga ny tena hoe tapa-kevitra hoe tsy maintsy atao ny fianakaviana rehetrarehetra ny namana rehetrarehetra ny tany nataony mba hanao vaksiny. Ho anahy manokana zany nanaovako vaksiny dia hoe tsy matahotra covid fa miaro tena zany mahasoa io dia ataoko ilay izy no ilaiko amin'ny mbaviko hoe hiditra firenena hafa dia manao vaksiny. Ny ezana ny fanentanana isaky ny orinasa sy ny isam-baravarana ho an'ireo mponina eny an-toerana no nahatrarana ireo tanjona ireo ho hiatrany ny ben'ny tanàna satria sarobidy ny fahasalamam-bahoaka. Tsara moa ny manamarika fa rampitso no farany fanaovana izany vaksiny izany ho antsika eto Madagasikara.
Vaovao makasika ny fitantanana Antananarivo renivohitra kosa indray dia mpanolotsaina ny tanàna kominaly iray androany no tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay. Izany voaresaka nandritra izany ny didy jadona sy ny veloran'ny arivo izay mbola manjavozavo tanteraka amin'izao fotoana izao. Germain Menanjanahary sy Manora Andriamalala. Mazava ny voasoratry ny lalàna 724 tsipika 820 ao amin'ny fahatelo amby 20 momba ny sata amin'ny feny fivoriana izay ataon'ny mpanolotsaina kominaly indrindra fa mahakasika ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny komina Antananarivo renivohitra nefa dia lasa ho fanararaotam-pahefana no mitranga satria misy ny fanararaotana ireo lalàna sy ny sata amin'ny fey ny fivoriana ho an'ny mpanolotsaina io. Rehefa tsiraikitra mantsy ny fivoriana tsy ara-potoana ny alatsinainy lasa teo dia namerina ny antso fivoriana indray ny be ny tanàna ny zoma ho avy izao. Tsapanay mihitsy fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna, mandika lalàna, azay tsy te arandika lalàna amin'ny zareo. Zany nahatonga anay nivoaka ny trano. Androany nefa dia fantatra ndray fa nisy fampiantsoana manaraka satria ny lalàna tokoa dia miteny. Fa rehefa tsy natratra quorum tamin'iny voalohany iny dia azo ataony mampiantso fivoriana fanondroany ka nafiry tonga eo dia afaka mandany an'izany. Andefa taratasy zay amin'Andriamatoa PCM mampafantatra azy fa tsy mety io zavatra ataony io. Ary nomenay kopiny amin'izany ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny préfet de police. Isan'ny komina ahitana fitoriana ben'ny tanàna betsaka indrindra ny komina Antananarivo renivohitra. Vokatry ny fanaparam-pahefana sy ny fandikan-dalàna izay miendrika didy jadona ataony ben'ny tanàna izay. Ny hita nefa ho iatrany ireto mpanolotsaina dia tsy misy tetikasa mifantoka amin'ny mahasoa ny vahoaka ireo andikana lalàna sy anaovana fanaparam-pahefana ireo. Firifiry moa zany ny lalana potika eto Antananarivo ary ny tenako zao mihitsy nefa manao antso mandrakariva amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna amin'andreo mpanatanteraka samihafa amin'ny tanàna. Raha ny resaka zay hoe aleo aloha ajanona any aloha zany parka botanika zany amin'ity taona ity satria mbola miainao anatin'ny amehana ara-pahasalamana, mbola manjavozavo ny resaka sosialim-bahoaka eto Antananarivo, ny fikarakarana an'ireo CSBD zay andraikitry ny tanàna Antananarivo no miadidy zany CSBD zany. Fa andao aloha le vola tokony anaovana an'io mba hafindra any amin'ny fividianana fanafody sy ny sisa mba hitsonjovana le vahoaka Antananarivo. Dia tsy marina fa nanana programma anareo ianareo amin'ny resaka veloran'ny arivo sy ny sisa fa kosa ny vahoaka koa manana an'izay mahamaika azy mety tsy hitovy eritreritra aminareo. Ny fahafatesana olon-tranga Tantoliara androany noho ny fitokonan'ny mpianatra dia nanao hevitra avy hatrany androany hariva ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Toliara. Manameloka tanteraka ny fandatsahana ain'olona ny tenako hoy pasteur Tsarame Edouard raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Tokira Marla androany hariva. Ny toy androany vamaraina ny fitokonan'ny mpianatra tao amin'ny Université ny Manday Toliara. Olona iray ny fantatra fa namony ainy noho ny ratra nahazo azy vokatry ny tivitra nataon'ny mpitandro ny filaminana izay tsy mbola fantatra na mpianatra hatramin'izao na tsy. Zon'ireo mpianatra ireo anefa nitakiny ka manameloka izao fiatsika izao ny tenako hoy ny filoha-hevitry ny RMDM ny faritra Toliara. Manameloka tanteraka ny fihetsika mamoafady izay nataon'ny mpitandro ny filaminana ka nahafatesana ain'olona tao amin'ny Université ny Toliara. Raha misy tsy fifankahazoana azo atao ny mifampiresaka ary le izy koa tsy hoe zavatra tsy mifankahazo fa zoan'le ankizy mihitsy no nitakiny ary volany zay lazaina fa misy ny Prime Ministre efa niteny fa hoe misy ny vola natokana ho andreo, ny ministra koa efa miteny hoe misy ny vola fa maninona re tompoko no mandatsaka ain'olona amin'ny vola misy, ina ny antony hanandatsahana ain'olona. Raha misy hitanareo fa fandikan-dalàna raha ataon'ny mpianatra na nataon'ny olona manina ianareo raha misamotra tsika re mbola tsy misy lalàna nivoaka didim-pitsarana navoaka tamin'reto olona reto hoe ka ilohana ho faty izy sa ny mpitandro ny filamina koa fa afaka mamoaka dity hoe ty olona ty ilohana ho faty fa tsy ny fitsarana ndray. Mba miangavy re tompoko mba hajao ny hasiny ty firenetsika ity ary hajao ny hasiny maha olombelona.
efa fandronsady izao ny olona namony ainty nandritra ny fitokonana natao ny mpianatra tamin'ity taona ity. Raha tsy ahivina, mpianatra iray no namony ainy tany Toamasina ny volana febroary raha nitokona ny taky vantsim-pianarana ihany koa. Saingy hatramin'izao tsy mbola nahenona toy ny raharaha. Fa tsy nahitana fa neo-kevitra mihitsy ny mpitondra fanjakana malagasy mahalona ny namoa ny fanjakana frantsay. Ny didy milaza fa valanjavamboary frantsay fa 70 ny nosambatra na ilay antsoina hoe Île Glorieuse izany. Lalana roa ihany no afahana manohitra io didim-panjakana frantsay io, hoy ny mpahalalana malagasy iray androany raha niresaka tamin'ny namana mpanao gazety Jessica Miray sy tahirinaina tamin'ity androany ity. Ny fahavalon'ny volana Jona teo no nivoaka ny didim-panjakana frantsay fa voasokazo valanjavaboary frantsay fa 70 ny nosambatra na Île Glorieuse. Nosy tafiditra ao anatin'ilay nosy 5 ifandroitantsika amin'ny fanjakana frantsay. Tsy nahitana faneho-kevitra ny fanjakana malagasy hatramin'izao. Tsy misy afa-tsy lalana roa ihany anefa no azontsika atao hitakina ny nosambatra dia ny fampiakarana ny raharaha eo anivon'ny filakevim-panjakana frantsay na ny fifampirarahana. Eto zany tsisy contrainte tsotra ny lalana ty anatiny le izy hoe rehefa tsy mampiatra an'io de gadrany tsisy an'izay eto. De namoaka décret zareo ny azoma teo fa andry zareo ny glorieuse de anjaran'ny fanjakana malagasy raha mahita an'izay zavatra zay fa tsy ara-dalàna raha décret ny état frantsay fitondrana frantsay nandray ny didimpanjakana de mifanohitra amin'le résolution internationale zay tokony ny ministère-ny raharaham-bahiny fieritreretako azy no mihetsika par l'intermédiaire ny direction ny législation sy ny contentieux anatiny fotsiny ve izy mihetsika fa satria ireo ny mpisolo tenan'ny fanjakana malagasy amin'ny sehatra ny fitsarana hitondra ny raharaha eo anivony filankevim-panjakana frantsay na ny conseil d'état frantsay. Efa ady zany zay raha ohatra zareo tsy hiditra amin'izay de mampiasa ny diplomatie handaninana ny raharaha mikasika ny Île Glorieuse. Efa mora nefa izay fifanarahana sy fifampirarahana natao izay hitakiny ireo nosy ireo. Efa nisy ny fikonan-dosy ny fakakevitra teny Ivato ny volana Desambra 2024 sy ny tao Andafiavaratra. Efa nisy ihany koa ny fihaonana teo amin'ny Filorotonta ny volana May 2024 nitakina ny famerenana ireo nosy ireo. Saingy izao namoa ny frantsay didim-panjakana vaovao izao indray. Tsy manana fahefana anoerana nefa isika hoy hatrany ny mpahalalana. Miankina marimaritra iraisana foana ny fandaminana ny raharaha iraisan'ny pirenena ohatra n'ireny satria itsika mbola nisan'ile fanjakana malemy tsy manana tsy afaka ametraka contrainte na fanerena amin'ny état frantsay. Atody miady ambato atsika raha ohatra koa tsika tsy manana pouvoir de contrainte ny force atsika malemy mbola tsy mahavaly an'izany de tsy maintsy zay na hoela na hoaingana de arakaraka ny le olo-mpitondra atsika eo no afahana mandamina an'izany. Roa volana ny fiam-potoana ananantsika anoerana ny didim-panjakana nivoaka toy ireny. Raha tapitra io roa volana io ka tsy mitondra ny raharaha eo anivon'ny filakevim-panjakana frantsay ny fanjakana malagasy dia tsy azo raisiny intsony ny fitoriana. Raha tsy ahivina ny taona 2007 sy 2009 efa namoaka fehi-kevitra ny teo anivon'ny firenena mikambana ny tokony amerenan'ny frantsay ireo nosy ireo amin'ny fanjakana malagasy. I Raymond Ranjeva no nitarika ny fihaonana voalefitry ny Cour internationale de justice na nisy tehiziny tenany tamin'izany. Nambarany tamin'izany ihany koa tao anatin'ny gazety Jeune Afrique fa tsy tokony ho ady hevitra intsony ny mikasika ireo nosy ireo. Va ity ny bahana tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny sihatry ny fampianarana ny fitantanana ny raharaham-pirenena mifandraika amin'ny toe-karena ary ny akontatitra nataon'ireo minisitra tamin'ireo solombavambahoaka ireo mamitina amintsika ny andindiny mikasika izay ravira zafimahenina teo amin'ny rindran-tsariny Andry Rakotomalala. Manga lanitra mandro ministra sasantsasany efa nandalo nanao tatra teny anivony teny mera-pirenena
ny fanandalo teny ministra ny fampianarana ny fambolena sy nyjonary ny ministra ny fitantanam-bola sy ny praiministra. Tsy afa-po noho izany ireo sombavim-boakana tamin'ny fanaovana tatitra amin'ny alàna ny fampitendavitra na ny mahakasika ny tatitra natao azy ireo izay tamin'ny teny vahiny ankamaroany. Tatitra izay tokony natao ho an'ny vahoaka malagasy ary tokony nandeha mivantana tao amin'ny tambazotra tserasera saingy nahatampoka noho ny lesoka nataona ministra iray. Rehefa noraisina tsirairay ny tatitra izay nataony ministra tsirairay ao anatrehany solombavambahoaka izay nalefa ny tany amin'ny adresy any amin'ny email ny tsirairay dia ny zavatra hitantaratra voalohany aloha dia izao: ny praiministra nanao ny kabariny voalohany dia lavalava ihany ny azy lavalava ihany satria misy andretrany amin'ny 420 pejy ary soratra madinika dia madinika ny azy atao anatiny ity soratra madinika ary kabary nataony moa izy ity zany teo anatrehany ireo tatitra n'ireo ministra rehetra izay mandalo tao anatrehany izay mbola mandalo no sasany amintsika miteny izao dia vitsivitsy ihany 2 na 3 no manao kabary manao tatitra amin'ny teny malagasy fa ny ambiny dia amin'ny teny frantsay daholo aza zanatany iny reny olona reny. Malagasy no iresahana, malagasy no iantefany le tatitra dia atao amin'ny teny frantsay le tatitra izay atao, fa le tatitra atao amin'ny teny frantsay dia asa aloha isa zany aloha izany no amadika an'io amin'ny teny gasy aloha, fa le tatitra ataonareo dia amin'ny teny frantsay ho an'ny hafa zany dia fanabarabarana na fanaovana tsinitsinina satria malagasy no ifampiresahana dia manino izy io raha atao amin'ny teny gasy. Tsy mifanojo ny tatitra amin'ny praiministra sy ny tatitra ministra dia fanontaniana mipetraka raha hoe miara-miasa ve ianareo, misy ve le atao hoe solidarité gouvernementale, fa le praiministra ve miasa manokana dia manana ny isa manokana na ny sifrany manokana izay tsy mitovy any amin'ny ministère ny fahasalamana ohatra. Ny bana nandritra ny fandarana ihany koa ny fikaonandotany Tsimolosy tsy mitondra intsony ny manavaka ny nofinofy sy ny tena izy ka lasa fampanantenana sisa toreo vely rano 13 no dradradradraina nandritra ny fampelezan-kevitra zararanisy tanteraka ny fampianarana, ny fanamboaran-dalana, ny sosialim-bahoaka, ny toe-karena dia samy mitotongana avokoa vokatry ny fitavozavoza mpitondra sy ireo mpanaradia azy. Roa taona sisa ny anananao an'ilay fitantanana an'ilay firenena, ilay tetika asa teneninao ngeza be tsy matoky anao nge zany le olona mikabary eo anatrehanao miteny hoe raha tonga anao eto zany tena mametaka ny conditionnel zany le zavatra le kabary ataony hoe raha tonga anao eto daholo zany zavatra rehetra teneninao zany monsieur le président, iny zany efa hain'olona tsy enjery dia nomen'olona ny afatra amin'izay hoe ao ary fotazomina amin'ny teninao anao ka raha tonga anao dia zay mihitsy ny teny hoe omenanao ny vatana ambovombe zany zavatra zany fasahina tena goavany zany ary tena hoe diso mahafantatra anao zany ny olona miteny an'izany fa rehefa tsy makalesina amin'izany kabary zany ianao efa tsy akalesina ntsony mandrakizay. Ity mpitondra fanjakana ity dia mila makalesina amin'izay efa fantatry ny olona tsy enjery hoe zay ianao zay. Raha ny toe-karena sy fampandrosoana kosa ny mitotongana ary mialatsaka anaty fanitrana malagasy nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny tetezamety izany tafarina kely anefa nandritra ny fitondrany Jona ary izao dia niverina nampahantray ny mpitondra indray ny vahoaka. Fa apetrakatsika départ tany amin'ny 14 milliards nareo amin'ilay resaka PIB dia midina 13 milliards 7 teo dia zao tsika 13 milliards no zany midina nge le PIB rehefa zay no tarafitsika dia mahay mahantra zany le firenena malagasy, mahay mahantra zany le vahoaka satria midina amin'ny PIB par habitant fa ny vahoaka mitombo no zany dia miena foana io dia ahitanareo azy hoe mbola tokony hoerahoera ve nareo sa efa tokony alala menatra amin'izay hoe mahantra ny tsika zany ka leo tsy mandeha nyty kadiaka ty tsony fa ohatry ny anahirana le vahoaka mitongo vahoamana le taux de croissance tsika mitotongana isaky ianao mitonga eo amin'ny fitondrana. Vahaolana tsy mbola hita amin'ny fanjakana ihany koa ny momba ny orinasa-mpanjakana ary Madagasikara tsy ihany anefa fa betsaka ireo fitakiana samihafa noho izay tsy fanomezana tamin'ny karama na koa vatsim-pianarana izay ny fampisehoana tetika asa tsy ho tanteraka nefa mandeha ihany. Ety ampamaranana ny vaovao ry tompoko lasy sy tompoko vavy dia asaiko ary
manentana anao tsy saraka amin'ny fahitalavitra ny MBS satria mbola isy ny vaovao tapatapany iraisam-pirenena ao anatin'ny zanam-pandarana Global News aorin'izao fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana Saila zao iarahantsika amin'ny Lelira Faralaha sy Clémence Rarinirina. Ny oronan-tsary iray miseho atodry ny fahitalavitra ny MBS kosa ho anao New Alina izay mitondra lohateny hoe un sixième sens dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ry tompoko lasy sy tompoko vavy. Venoma tompoko.